Ireto nosy manodidina ny Madagasikara izay voambara fa hafanana ny Madagasikara ireto izay bodon'ny Frantsay dia voasokajy ho isan'ireo tany izay manana harena betsaka indrindra ankibon'ny tany sy an-dranomasina. Rehefa takiana amin'ny Frantsay anefa ireo tany ireo dia ny fiaraha-mitantana na congestion hatrany no arosin'izy ireo. Fanontaniana mipetraka. Zo sy fahefana ary lalàna viaiza no ananan'ny Frantsay izany fahefana mangataka amin'ny Malagasy ny fiaraha-mitantana izany. Raha sanatria manaiky izany fiaraha-mitantana izany mantsy ny Malagasy dia voamarina araka ny lalàna mihitsy izany ny fanomezan'ny Malagasy ny fahefana ny Frantsay hanjakazaka amin'ireo tany ireo. Raha sanatria tafatsangana ny komisiona ho an'ny fiaraha-mitantana, azo heverina ihany koa ve fa ny Malagasy no tompon'ny fibaikoana sy lohany ao anatin'izany komisiona izany. Nahoana no tsy averina madidio ny Malagasy ny tany, ary ny Malagasy no mitady izay firenena tia ny hiara-mitantana aminy sy hiara-mitrandraka aminy an'izay harena ao anatin'izao tany izao. Raha tsy haivina mantsy ny tantara dia efa hatrany amin'ny taona 1970 fotoana nanonganana ny mpanjaka teto Madagasikara no niara-dita amin'ny Lafrantsy i Madagasikara. Mandraka ankehitriny fantrana lalina dia lalina no iainan'ny Madagasikara tao aoriana izany tantara rehetra izany. Inona no antenain'i Madagasikara amin'ny Lafrantsy amin'ny fiaraha-mitantana izay fanaovana? Sanatria ve mitombina ny hoe te-hiditra ao anatin'ny OPEP na Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole tokoa ny Frantsay ka ireo nosy Malagasy ireo no loharano tovozy tsiritra hoentina miatrika izany?